kalaza ny fahafolo taona ny jorony kosa ny antoko-pihira feon'ny Firenzy Maintomolaly amin'ity taona ity. Ny alahady 14 jona izao no famaranana izany amin'ny alalan'ny fiderana sy fitoriana ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Ny antoko-pihira amin'ny feo Firenzy Maintomolaly dia mankalaza amin'ny fahafolo taona niderana Kiran'Andriamanitra amin'ity taona ity. Etsika maro nentina nanamariana izany fa ny alahady 14 jona izao faradoboko ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana amin'ny 3 ora hariva. Ny fanentanana atao dia tena eo am-panomanana mihitsy izay amin'izao fotoana izao. Tena eo am-panomanana ary tsy voavoalohany akory no nanaova anay antsampiderana anjakira tahaka izao fa ireo efa nanatrika anay mahafantatra kanefa dia miezaka izay satria izany famarana amin'ny fahafolo taona izany dia mba tiana indrindra hoe mba miaraka amin'ny Zokobe Henri Ratsimbazava dia tianay mba ho makotrokotroka kely izy tsy hoe makotrokotroka kely fa mba arak'izay azo atao dia tena niomana izay ary tena mbola hiomana bebe kokoa azy dia manantena izay fa hanome fahafahapo ho an'ny olona rehetra. Ankoatran'ny pihira voalaza teo dia hanafana fotoana miaraka amin'ny antoko-pihira amin'ny feo Firenzy Maintomolaly ny antoko-pihira hafa ka fitaovam-pivavahana sy fanazavana tsotsotra mahakasika ity antoko-pihira ity na anokafana fotoana amin'ny alahady io. Antsampiderana rano fotsiny no amaranana ny fotoana. Tsy misy ny vidim-pidirana mandritra ity antsampiderana fa maranana amin'ny fankalazana amin'ny fahafolo taona ny antoko-pihira amin'ny feo Firenzy Maintomolaly ity ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana ny alahady 14 jona izao. Tapitratreto ny fotoanantsika tompoko lasy-dovavy tamin'ity takariva ity soranay no nanaritra sy nijery hatramin'ny farany vaovao izay nentina ho anao teto tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.